Fidiny zany ny fedina ny tompon-daka ny Madagasikara zareo knapsa sport avy any tasy moa zany no solitena malagasy voalohany hiatrika ny fianana afrikanina eo amin'ity fitaranja baolina kitra ity amin'ny taona 2024 fa amin'ny herin'ny toy izao kosa any Mahajanga no tanterahana ny lalao famarana eo amin'ny fedina ny amboaran'ny Madagasikara na ny Telma Coupe du Madagascar izay ikatrohan'ny AS Sadema sy ny LGK Plus amin'ny ty ariva ty ary dia anisy fanadidina manokana netiny namana Zakino Rakotomanana mikasika ny fanamanantena ny ekipa ny LGK Plus mialoha ny etro hiatrehana izay fedina ny amboaran'ny Madagasikara izay. Herinandro katroka mialoha ny anatanterahana ny famaranana ny fedina ny amboaran'ny Madagasikara taranja baolina kitra atao any Mahajanga ny alahady 13 Novambra ho avy izao dia efa vonona tanteraka ny ekipa ny LGK Plus. Hoentina mamerina ny zava-bitany tamin'ny tandasa dia tsy nanao ambanin-javatra ny fanomanana io lalao goavan'io izy ireo. Akoatra ny fanatanjaham-batana dia efa miroso amin'ny lafiny teknika tanteraka ny ekipa tompon-dakana Lamanga tamin'ity herinandro ity. Tsy ivona tokoa mantsy fa ny ekipa ny LGK Plus sy ny AS Adema ihany no tafita tamin'ny dingan'ny famaranana io ny taona 2024. Tamin'izany no nivoahan'ny LGK Plus Opandresy ka nibatany ny anarana mahatompony ny amboara azy ireo. Ho an'ny mpanazatra Ro Auguste sy ny kapiteny Kant dia tsy hisy tombatombana azo atao amin'ny lalao io fa ny fanomanana ihany no azona vokatra tsara. Vonona aloha fa efa tsara ny fahavonona ny fahavonona le hiatrika ny finala le ekipa zany na ara moraly na fizika na taktika. Azo eritreretina ve ny amerenana ny zava-nisy tamin'ny herintaona? Tsy maintsy izay no eritreretina raha ohatra no finala. Tsy maintsy izay no eritreretinao zany raha no finala dia tsy maintsy mieritreritra hoe hibatan'le amboara zany. Mety inona ny eritreretin'ny maître ho tombony ho an'ny LGK amin'ny famaranana? Tombony amin'ny LGK angamba le eo amin'ny moral angambany hoe ambonimbony satria mandalo zavatra sarotra ihany zay tamin'ny champion iny. Izao mba hoe tafiditra no famaranana ny coupe io dia ambony be moral hoe mba misy azy sauvenay ny saison anay zany. LGK aloha vonona tokoa fanomanana zao miatrika ny Coupe de Madagascar. Ho anao manokana nametraka tantara ho anao ny famaranana tamin'ny tondasa vosotra ho mpilalao mendrika ianao mety azo eritreretina ve mbola merina an'izay ny taona ity? Mieritreritra aloha mbola azo eritreretina ihany fa ny Andriamanitra ihany manao zavatra rehetra. Raha ny hita nandritra ny fanazarantena nataon'ny ekipa teny amikanjana Alarobia ny zoma maraina teo dia salama tsara tsy misy maratra avokoa ny mpilalao rehetra. Fantatra moa fa ny alatsinainy na ny talata ho avy izao no andeha ho any amin'ny renivohitr'Ibony ny ekipa ny LGK Plus.